rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tena mivavaka isika mialohan'ny dirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Mivavaka isika iray malala izay any an-danitra mbola misao dera mankalaza ny anaranao izay. Ankehitriny malalo raha eny miteninao izay dia mitenena aminay ianao Jesosy. Ampalalao anay indray ny sitraponao sy ny tinao ambara aminay. Tendreo ny lelako Jesosy malalo. Ampalalao anay tokoa izay tinao ambara. Mba ho tandrona maniry ny teninao Jesosy. Ny fonay tsiraray avy. Amin'ny mpankatò ny teninao izay Jesosy malalo. Jesosy ho foatendreo ny lelako fanimasa. Ianao no ampianatra eto fa izaho dia fitaovana ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovako izany vavaka izany. Ka dia mitenena ianao Tompo fa voninkainonao izay. Aleluia. Amen. Ny tenin'ny Tompo ho antsika amin'ity asabata ity dia ao amin'ny Marka toko faha-4 dia ny andininy faha-13 ka hatramin'ny faha-20. Fa mba ampazavazava azy dia vakitsika hatramin'ny voalohany izany ajantsika hatreo amin'ny faha-20 dia ny fanazavana mitomboka eo amin'ny faha-13 ka hatramin'ny faha-20. Ny titra eto amin'ny soramandry dia ny hoe fanoharana nataon'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra teo amoron-dranomasina indray Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy. Dia niditra teo an-tsambo kely izy, ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary ny vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron-dranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarana azy hoe miaino indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy nivorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny, satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeza azy, dia tsy namoa izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry sy namoa dia vokatra, fa namoa ny sasany avy 3 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ary hoy izy, izay manatsofina hoenty miaina aoka izy iaina. Ary raha tao amin'ny mangingina izy, dia nanantona azy amin'ny fanoharana ireo nomba azy mba amin'ny 12 lahy. Ary hoy izy taminy, ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ireny izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana, mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy hahita, ary mba handre mandrakariva ihany izy fa tsy hahafantatra. Fandrao hibebaka izy ka avela eny. Ary hoy izy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny, ary ireto no ilay teo amoron-dalana dia izay hamafazana ny teny, fa rehefa nandre izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisotra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana. Koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo,
dia ireo no ilay nandre ny teny, fa ny fiahiahina izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamory izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamory, ny sasany avy 30 eny, ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Amen. Sorantsika ny Tompo any amin'ny teny izay nomeny atsika amin'izao asabata mahafinaritra izao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miresaka fanoharana nataon'i Jesosy. Fanoharana nataon'i Jesosy ny vonafafy zany. Misy karazana olona anankiefatra izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ity tenin'Andriamanitra izay novakiantsika teo ity. Isika dia samy manana ny plasiny avy na ny toerana misy antsika tsirairay avy izany. Misy efatra izy ireo. Ny voa dia tenin'Andriamanitra, zany hoe ny voa raha misy ny vonafafy dia hoe teninafafy zany, tenin'Andriamanitra afafy. Dia misy karazana sokajin'olona zany mandray an'ireo tenin'Andriamanitra ireo. Ny tenin'Andriamanitra na ny vonafafy dia Jesosy no mpamafy voa, Jesosy no tenin'Andriamanitra. Jesosy zany no voa satria Jesosy dia tenin'Andriamanitra. Jesosy ihany no tenin'Andriamanitra, Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra izany. Misy karazany efatra hoy aho no karazan'olona atao fanoharana ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Hojerentsika zany ny karazan'olona voalohany. Karazan'olona voalohany dia ilay namafy teny amoron-dalana. Misy ny olona iray rehefa mandray na mihaino ny tenin Jesosy izy, ny tenin'ny Tompo zany, na koa ataontsika hoe tenin'Andriamanitra mihitsy, dia tsy mahazo izay lazaina, dia avy ilay ratsy dia manaisitra ilay tenin'Andriamanitra zany. Ny ratsy tsy iza fa Satana zany no ambadika an'izay olona izay. Eto amin'ny andininy 17 izy manao hoe aroa izy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo, koa ataonareo ahoana no fahafantatra ny fahamondarana, dia izay amafazana ny teny, fa rehefa nandre izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Misy zany ny sokajin'olona voalohany zany, dia evany mba tsintsika tsirairay avy ity sokajin'olona voalohany ity, satria rehefa nafafy ny teny dia teny amoron-dalana ilay teny nafafy zany, ilay tenin'Andriamanitra. Dia ireo olona ireo izay ataon'ny Tompo fanoharana ato dia mihaino ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahazo ny tian'Andriamanitra lazaina izy. Tsika rehefa tsy mifantoka, rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy zavatra azontsika mihitsy. Dia rehefa tsy mahazo tsika dia tonga ny fanahy ratsy zany, tonga Satana zany manaisitra io tenin'Andriamanitra io ao anatintsika. Dika zany tsika rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia mila mifantoka tsika tsirairay avy, mila mihaino tsara izay tian'Andriamanitra ambara, izay tian'Andriamanitra lazaina amintsika, mba tsy hahatonga n'ilay teny ho angalarin'ny Satana, mba tsy hahatonga n'ilay teny hoesorin'ny Satana ao amintsika zany. Dia hoy izy ny tenin'ny Tompo hoe eto amin'ny andininy 17 ihany hoe, eto amin'ny andininy 17 ihany hoe, koa ataonareo ahoana no hafantatra ny fanoharana rehetra, toy izantsika amin'ny andininy 14 ny mpamafy dia mamafy teny, ary ireto no ilay teo amoron-dalana dia izay amafazana ny teny, fa rehefa nandre izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Tsika zany rehefa tsy mihaino tsara ny teny izay ambara amintsika, ny tenin'Andriamanitra izay azavaina ambara amintsika, dia tonga Satana manaisitra ny teny iny zany. Dia iny ilay voa nafafy teny amin'ny teny amoron-dalana izany. Ny voa izay latsaka amoron'ny lalana dia tsy nisy feo nandre, fa avy ilay ratsy nanaisitra ny teny tao am-pon'izy ireo. Fandrao homino izy ka ho voavonjy. Fandrao homino izy ka tonga ho voavonjy zany ilay olona, dia tamy aingana ilay ratsy na ilay Satana zany manaisitra ilay teny izay nafafy teny amoron-dalana izany.
Izay le karazan'olona voalohany teny tenin'Andriamanitra zany a, ilay nafafy teny amoron-dalana zany ny teny, de tsy mihaino le olona zany, de avy Satana manaisitra ilay tenin'Andriamanitra, satria Satana tsy faly amintsika mihitsy hoe mandray tenin'Andriamanitra zany de voavonjintsika, satria tsika rehefa miorina tsara amin'ny Jesosy mankatony ny tenin'Andriamanitra de voavonjintsika, de Satana tsy faly amin'izany de mitady hevitra izy zany tsy ampifatohana antsika rehefa tonga ny fiainontsika ny tenin'Andriamanitra, hany ka manaisitra ilay tenin'Andriamanitra, ilay teny izy tao am-pon'ny olona, de avy eo amin'izay rehefa miala le tenin'Andriamanitra iny de mazava ho azy fa tsy voavonjy le olona zany, de ilay olona namafy teny amoron-dalana. Misy ihany koa ny fanoharana manaraka, de ny olona zany karazan'olona manaraka indray de karazan'olona faharoa nafafy teny amin'ny vatolampy le tenin'Andriamanitra indray zany, nafafy teny amin'ny vatolampy ilay tenin'Andriamanitra. Vakitsika ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary tahaka izany koa ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, de izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo indray izy milaza izay karazan'olona izay namafy teny amin'ny vato. Rehefa ara-panahy isika dia mila ara-panahy zany, ny ara-panahy sy ny ara-nofo mifanohatra mihitsy izy ireo, ady amin'ny nofo no idirana ny lanitra. Tsika zany tena hoe mila mandresy ny ara-nofontsika mba hidirantsika ny lanitra, zany hoe ny ara-panahintsika no mila misandratra aloha voalohany indrindra zany. Tsy maintsy ny nofo tsy maintsy mitondra ny azo fijalian'ny tompo isika tsirairay avy. Misy karazany ny azo fijaliana hoentin'ny tsirairay avy mety tsy hitovy, mety hitovy ny azo fijaliana izay hoentintsika. Tsika zany manaraka ny tompo, tsy hoe tena hoe milamina ny zavatra rehetra, tena hoe mandry fa izay ho izy ny fitenenana, fa misy ny sedra, zany hoe misy ny fizahan-toetra izay ataon'ny tompo eo anoloantsika, hijeren'ny tompo atsika hoe miorina tsara ve tsika, mijoro tsara ve tsika, de zay le azo fijaliana. Misy karazan-javatra maro samihafa lalovantsika zany ao anatin'ny fanarahana ny tompo, de mila tsika manana herin' Jesosy ao anatin'izay. Ny voa teny amin'ny vatolampy kosa de ireo izay mihaino ny teny ka ankafaliana no andraisany azy, tsy maharitra amin'ny finoana izy, tsy maharitra amin'ny finoana zany, vetivety izy de falifaly be mandray an'le teny izy faly, tena hoe faly izy eo am-pandraisana an'le tenin'Andriamanitra araka ity andininy fahaenina ambin'ny folo ity azafady. Ary tahaka izany koa ireto no ilay voa nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, de izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana, zany hoe malaky mandray amin'ny hafaliana zany le olona, de avy eo tsy maharitra amin'ny finoana izy, ka raha tonga ny fakapanahy na ny fizahan-toetra maro samihafa dia mora mihevitra zany ireny karazan'olona izay tenen'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo eto hoe ireo karazan'olona faharoa zany, zany hoe ilay namafy teny amin'ny vato, dia izay teny amin'ny vatolampy zany le olona zany rehefa mandray an'le tenin'Andriamanitra, de nefa izy tsy maharitra amin'ny finoana, fa raha tonga ny fitsapana na ny fakapanahy na ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra de mihevitra izy satria tsy mifototra lalina zany izy, tsy maharitra amin'ny finoana izy dia mihevitra izy satria tsy mifototra tsara zany amin'Andriamanitra, tsy mifototra tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra. Ny karazan'olona faharoa de olona toy izay zany, faly izy eo am-pandraisana ny tenin'Andriamanitra, kanefa izy rehefa misy karazan-javatra miseho, karazan-javatra sarotra miseho sedrainy de tsy maharitra amin'ny finoana izy zany, de rehefa tonga ihany koa ny fakapanahy de mihevitra izy zany. Ireny zany le karazan'olona faharoa izay le namafy teny amin'ny vato. Hojerentsika indray ny karazan'olona fahatelo zany. Ny karazan'olona fahatelo indray de le
namafy teny amin'ny tsilo, namafy teny amin'ny tsilo vakintsika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia tafotoana miaraka amin'izay izy. Andininy fahavalo ambin'ny folo, ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo no ilain'andre ny teny, fa ny fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filan'ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Io zany le karazan'ny olona fahatelo indray zany eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ny karazan'ny olona fahatelo. Ny karazan'ny olona fahatelo izy tsika dia le namafy teny amin'ny tsilo zany. Ahoana indray zany namafy teny amin'ny tsilo zany? Ilay tsilo dia zavatra manangeja. Haintsika tsara fa zavatra maniry na hoe volena ao anatin'ny tsilo zany dia zavatra tsy mamovo tsara zany, satria voateritery ao izy zany. Le tsilo no manangeja le zavatra ambolena ao ohatra zany. Fa eto ny fanoharana ataon'ny tompo dia ny tsilo dia zavatra manangeja. Ny tsilo koa ny tenen'ny ten'Andriamanitra eto dia resaka harena. Io harena dia fitaka ataon'ny Satana ny harena. Rehefa misaina ny any an-danitra isika dia miditra ao amin'ny atmosferan'ny lanitra, zany hoe miaina amin'ny fiainan-danitra zany isika rehefa tena hoe rehefa misaina ny any an-danitra isika dia tena miaina ny fiainan-danitra. Dia eto ny ten'Andriamanitra dia ilay karazan'olona fahatelo izay namafy teny amin'ny tsilo zany dia izy ireo le olona miany amin'izao fiainana izao, miana ny zavatra ho avy rehetrarehetra dia hananany ahiady daholo, miany amin'ny zavatra n'izao tontolo izao, ny amin'ny harena, ny voninahitra izay dia misy fanoharana dia ohatra hoe misy tany izay ambolena dia rehefa ambolena iny tany iny, tondratondrana iny tany iny, jerijerena iny tany iny, tena hoe atao izay ampaniry an'ilay zavatra ambolena mba hamokatra tsara zany. Dia ohatr'izay koa tsika zany rehefa mihaino tenin'Andriamanitra tsika dia mila mahazo an'ilay tiany tompo tenena amintsika. Zao no tena tiany Jesosy hatongavana, zao no tiany Jesosy ho fantatra, zao no tiany Jesosy ho fantatsika zany, zao no tiany tompo hampita amintsika tsirairay avy dia mba ho tany lonaka hanirian'ny tenin'ny tompo ane ny fontsika tsirairay avy. Ny fontsika zany mila feno tenin'Andriamanitra fa tsy feno loto na feno fahotana. Zany no zavatra ampanirintsika ao anatin'ny fontsika ao, fa tena hoe ho tenin'Andriamanitra no haniry ho betsaka ao anatin'ny fontsika ao. Amin'izay tsika tena hoe maharitra tsara amin'ny fanarahana any tompo zany. Dia engany mba ho tsika tsirairay avy ilay olona fahaefatra, ilay namafy, ilay teny amin'ny tany lonaka izany. Eny amin'ny tany lonaka zany tena raha tena hoe tia ho fanoharana amin'ny resahan'ny tompo teto amin'ny ten'Andriamanitra, fa raha tena hoe zavatra tena hoe réel le izy dia tany lonaka zany tena mampaniry zavatra mihitsy zany tany lonaka zany. Dia engany ho tsika tsirairay avy le tany lonaka hanirian'ny ten'Andriamanitra, fa tsy hoe le teny amin'ny vato na le teny amin'ny tsilo na le teny amoron-dalana. Ireny zany tsy izy, fa ilay teny amin'ny tany lonaka no nafafy iny zany no ankasitrahan'ny tompo zany. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Masina ny tompo, masina ny tompo, masina ny tompo, Andriamanitro. Masina ny tompo, Andriamanitro. Masina, haleluya, ny olone
Masina, Hallelujah, Namjeliku, Mirawefa, Masina, Masina.